Tontolon'ny fitaterana anabakabaka indray kosa ary dia nahazo fiaramanidina vaovao ny kompania mpitaterana anabakabaka Air Mauritius ny atoandro teo no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato ny Boeing 737-900 raitra tokoa ny fiaramanidina Rantsikaritra. Ny Ethiopian Airlines no kompania mpitaterana anabakabaka mampiasa ny Boeing 737-900 Dreamliner voalohany ety Afrika. Ny atoandro teo no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izany Boeing vaovao any kompania mpitaterana Ethiopian Airlines izany. Manentana ireo mpizahatany ho avy ety Madagasikara ny tompon'andraikitra eo anivon'ity kompania mpitaterana ity. Nambarany ihany koa fa maro ireo singa mampiavaka ny Boeing 737-900 Dreamliner raha tsy laza afa-tsy ny angeda ny seza ao anatiny izay tena azahoan'ireo mpandeha tsy dia misy ihany koa ny kotaba ary mitsitsy solika kokoa ankoatra ny maha-fiaramanidina raitra azy. You can come to the Treasure Island, Madagascar, with this comfortable aircraft. You know, this aircraft is environmental friendly, one of the best aircrafts and one of its types, you know, in the whole world. In the whole world, you know, we are the first carriers, you know, to in the first list of carriers, we received it from Boeing. You know, this aircraft is environmental friendly. It has more space, you know, for the legs. When you travel in the aircraft, the space for the leg is comfortable, so tourists can travel easily, you know, comfortably to Madagascar. And also it is noisy, you know, less noisy. The windows are, you know, friendly, and light also, you know, it glooms, you know, during the night, during daytime also it glooms. So this kind of technology is very necessary, you know, for our continent Africa also. Nanmevonahitra nalonan'androany ny ministry ny fitaterana. Fahatongavan'ity Boeing vaovao ity moa zany dia fantatsika fa anisan'ny Boeing tena lehibe indrindra ity Boeing 787-900 any Dreamliner ity ary mazaka mpandeha eo amin'ny 5.9 eo ny any amin'ny classe économique ary eo amin'ny 2.3 eo ny any amin'ny business class. Ny zavatra tokony andrasantsika amin'io ary ny tombontsoa azontsika amin'io aloha zany araka ny mahalehibe azy dia misy kokoa ny mpandeha tonga eto Madagasikara ary misy koa ny mpandeha zany miainga eto Madagasikara ho any amin'ireo faritra izay iadidin'ito fiaramanidina ito ka zay no tena mahavelombolo amin'ny fiaramiasa amin'ny kompanian'ny Ethiopian Airlines satria dia anisan'ny tsongainy manokana antsika satria anisan'ny mbola vao fiaramanidina vaovao mbola afaka 10 andro no nivoahany izy io nefa dia isika eto Madagasikara no nisitraka voalohany an'izany fahatongavan'izany fiaramanidina lehibe izany. Midika ho fatokisan'ny kompania mpitaterana Ethiopian Airlines Madagasikara sy ny famatoran'ny fiaramiasa moa izao fanampiny ny fiaramanidina ampiasainy eto amintsika izao.